Tompoklasy tompokovavy, ny sosino zone dia mitana anjara asa lehibe amin'ny fiarovana ny zava-manan'aina rehetra eto ambony tany. Izy no manivana sy manohana ireo tara-masoandro manimba na rayon ultraviolet B izay mety hiteraka voka-dratsy sy aretina maro toy ny cancer de la peau, ny fiainan'ny hery fiarovan'ny olombelona, ny fahanjambana sy ny sisany. Manamafy ihany koa ny fahasimban'ny tontolo iainana ireo tara-masoandro manimba ireo toy ny fahampitehan'ny zava-miaina bitika aty an-dranomasina, ny fikorontanan'ny zava-maniry, ny fiovaovan'ny toetrandro, ny fahasimban'ny fitaovana sy ny sisany. Toy ireo firenena rehetra izay mandala ny fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Vienne mahakasika ny fiarovana ny sosino zone, isika eto Madagasikara ihany koa dia manamarika ny andro maneran-tany ho fiarovana ny sosino zone ny isaky ny faha 9 septambra. Izany dia manome lanja ny fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Montréal momba ny akora simika mpanimba ny sosino zone. Ity fifanarahana ity no dingana faharoa amerenana amin'ny laoniny ny sosino zone izay ny asimba noho ny lavaka teo aminy. Ireo lavaka voalaza ireo dia vokatry ny entony sy singa ampiasana amin'ny réfrigérateur sy ireo fitaovana misy fampangatsiahana maro samihafa. Ho fanatanterahana izay tapaka tamin'ny fifanarahana natao tany Montréal, ny gouvernemanta rehetra maneran-tany, ny mpahay siansa ary ny orinasa sy indostria dia niara-ny asa hatramin'izao ka nanafoana sy nanolo ny 770 isan-jato amin'ireo singa sy entona simika mpanimba ireo. Amin'ity taona ity, ny lohahevitra ny fankalazana dia fifanarahan'i Montréal mampiroborobo ny asa ho an'ny toetrandro. Ity lohahevitra ity dia manaiky ny fahombiazana ny fifanarahana iraisam-pirenena natao tany Montréal momba ny fanafoana ny akora simika mpanimba ny sosino zone sy ireo dingana efa vita iadiana amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. No niezaka iraisana maneran-tany amin'ny famongorana ireo entona mpanimba ny sosino zone ireo dia hita ankehitriny fa efa miverina amin'ny laonina ny sosino zone. Eto amintsika ny mpandray anjara amin'ny fanatanterahana ny fandaharana asa-pirenena momba ny fiarovana ny sosino zone dia tarihan'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ahitana ny ministera ny varotra sy ny indostria, ny fadin-tseranana, ny fikambanan'ny teknisiana mpikirakira ny fampangatsiahana eto Madagasikara na UFM, ny mpanafatra entona na akora miteraka fampangatsiahana sy ny fitaovana misy azy, ny mpampiasa fitaovana misy entona fampangatsiahana ary ireo mpanjifa amin'ny ankapobeny. Raha jerena ny fampiarana ny voatotan'ireo lalàna sy mpanjakana maro, nentina hifehezana ny fampiasana ny entona mpanimba ny sosino zone eto Madagasikara dia hita fa nahomby ny fiara-miasa teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny fandaharan'asa iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana na ny PNUE sy ny lanin'ny asa firenena mikambana misahana ny fampandrosoana ara-industrial na ny ONUD tamin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa momba ny fiarovana ny sosino zone teto Madagasikara. Mila tohizantsika sy amafisana nefa izany ezaka izany miaraka amin'ny firenena rehetra isorohana ny fisian'ny fahasimbana indray eo amin'ny sosino zone. Eto am-pamaranana dia tiako ny manamafy fa ny ministera tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy dia manohy ny fandrindrana ny fampiarana ny fandaharan'asa-pirenena ho fiarovana ny sosino zone. Tsara ny manamarika fa ny firenentsika dia manaraka antsakany sandavany ny fifanarahana natao tany Montréal. Ny ministera iadintiko dia manohy hatrany ny fanentanana ny mpanjara mba ampiena ny fanafarana ireo entona simika mpanimba ny sosino zone sy ireo fitaovana mety misy azy, fa kosa ampitombo ny fanafarana ireo alternativa afaka asolo ireo entona mpanimba ireo sy anaraka antsakany sy andavany ny didim-panjakany mifanandrify amin'izany. Amin'ity andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny sosino zone ity dia makasitraka ny ezaka lehibe natao nanafoana ireo entona simika mpanimba ny sosino zone izay miaro ny fiainana eto an-tanintsika. Makasitraka tompolahy, makatela tompovavy.